Ampiseho ny mampiavaka ny kolotsaina sinoa ny groupe artistique avy any Nanjing Chine any nitsidika ny Madagasikara izy ireo ary dia nanararoatra nanolotra boky hatrany amin'ny 200 isany ho an'ny tranomboky pirenena etsy anosy ahafahana mifampizara ny hetsika tahaka izao. Mandalo eto amintsika amin'izao fotoana izao ny groupe artistique avy any Nanjing Chine. Fitsidiana izay tafiditra amin'ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena malagasy sy sinoa. Ho mariky ny fandalovan'izy ireo dia nanolotra boky 200 ho an'ny trano famakiam-boky pirenena etsy anosy ny délégation avy any Nanjing miaraka tamin'ny masivon'ny Chine eto Madagascar. Parce que la bibliothèque nationale a de bonnes relations de coopération avec la Chine et la municipalité de Nanjing, la bibliothèque de Xining de Nanjing voudrait renforcer la coopération avec la bibliothèque nationale. C'est pourquoi ils travaillent ensemble pour établir la commerce des livres chinois et ils vont faire 200 livres comme don pour la Bibliothèque nationale de Madagascar. Mais j'espère que cette fenêtre sur la Chine va ouvrir un vrai fenêtre aux lecteurs de Madagascar pour mieux connaître la Chine. Raha mipitso dia izy ny fampisehoana ny kolotsaina sinoa tanterahan'ny groupe artistique avy any Nanjing. Hetsika tanterahana androany dia hetsika entina hifampizarana ny kolotsaina firenena sinoa ary io dia endrika anankiray ny fiaraha-miasa firenena roa izy koa ny fampisehoana zavakanto grafito eny amin'ny seseiny vato dia mbola hetsika kolotsaina ihany koa io dia mbola fomba hafa ihany koa ampitana ny kolotsaina ny firenena sinoa makaty amintsika ka tena zava-dehibe zany tsara marihana anatin'ilay izy fampisehoana indray andro fa ny boky dia mipetraka maharitra ary izay mpamaky teny mpakafy boky sy atotan-kevitra zany dia afaka foana hitrandraka ireo fanomezana ireo. Tafiditra amin'ny fitsidiana ny Afrika tanterahan'ny groupe artistique avy any Nanjing ny hetsika ny toto-tsain'androany eny amin'ny trano famakiam-boky nasionaly sy ny rapitso eny amin'ny CCI Vato.